Ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika. Isan'andro dia manondrika ny lohanay izay amin'ny maraina tahaka an'izao, ry Tompo Raina izay eny an-danitra. Misaotra anao fa nomenao indray andro vaovao ary mametraka ny fiainanay iray manontolo mba ho anjaka anao. Mangataka koa ny famindrapo, mangataka ny fitarihan'ny fanahy ary aoka Tompo mba ampitoerinao aty anatinay ny fo maka alaota andananay amin'ny fahamasinana amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Misaotra ny Tompo isika ry havana fa amin'ny farana amin'ity herinandro ity ny miainantsika ny fandinihana ny lohahevitra hoe mitari-dalana ny fanahy masina. Maro ny efa hita sy ny fampizarana teto. Dia rehefa farana tahaka an'izao ny herinandro fanaontsika eto amin'ity mofonay Nazareny Samaraina ity ry havako dia mamitina an'izay voalaza isika. Eny ary anombohako an'izany amin'ity anio ity. Ny Korinthianina voalohany toko 12 dia ny toko 17 ary ny toko 18. Izany hoe toko 3 iray manontolo izany dia mitantara ny amin'ny antsoina hoe fanomezam-pahasoavana. Io fanomezam-pahasoavana io dia tsy inona akory fa fanomezan'ny fanahy masina. Izay ny zarazaraina ho an'ny mpino tsirairay avy vita batisa ao amin'ny fiangonana. Ary ao anatin'izany dia tsy natao mitovy, hoy ny Korinthianina voalohany toko 12 manomboka eo amin'ny 14, fa dia natao samihafa avokoa izany. Dia rehefa nihamaro ny mpiambana tao amin'ny fiangonana dia nisy ny fanomezam-pahasoavana nitovy. Dia ireny fanomezam-pahasoavana nitovy ireny izany no nivory na nikambana mba ahazoan'izy ireo mampiasa. Satria ilay fanomezam-pahasoavana na fanomezan'ny fanahy dia ampiasaina ao amin'ny fiangonana mba hampandrosoana ny fiangonana, hoy ny Korinthianina voalohany toko 12, mba hampandrosoana ny fiangonana izany. Dia nikambana ireo manana fanomezam-pahasoavana na fanomezan'ny fanahy mitovitovy. Dia teraka teo ny antsoina hoe sampana. Dia teraka teo koa ny antsoina hoe voamera. Na voamera maharitra io izany, miandraikitra ny asa ao anatin'ny fotoana maharitra, na voamera mandalo ao anatin'ireny tsingeritaona sy fankalazana samihafa ireny. Dia nikambana ireo mpanompon'Andriamanitra na mpino ireo niara niasa dia isaorana ny Tompo fa dia velona ny fiangonana, satria hoy teny am-piandohana hoe hampandrosoana ny fiangonana izany. Dia mbola mamporisika antsika hatrany izany aloha mba hiditra any amin'ireny sampana ireny, mba hiditra any amin'ireny voamera ireny, fa nomeny Tompo fanomezam-pahasoavana ianao nomeny Tompo fanomezan'ny fanahy ary ampiasaina mba hampandrosoana ny fiangonana izany dia ny fiangonan'i Jesoa Kristy. Noho ny amin'izany ary dia anio dia ny amin'ny hoe ahoana, inona ny fanomezam-pahasoavana izay azo lazaina hoe lehibe sy ambony indrindra. Eny aiza moa dia atao hoe ambony indrindra fa atao hoe lehibe sy atao misaotra masina izany. Dia tsy inona akory fa ny fitiavana. Hitantsika izany mamarana ny toko 12 ary miditra amin'ny toko 17 dia ny andininy voalohany. Ny fitiavana izany, ny fanomezam-pahasoavana, ny fanomezan'ny fanahy izay atao hoe lehibe indrindra ihany koa dia izao. Fitiavan'Andriamanitra io, fitiavan'i Jesoa Kristy io. Izay izany nofonosiny. Ary indrindra koa fitiavantsika ny hafa, fitiavantsika ny olona mba hahatonga azy ireny koa tsy ho very fa anisany ho tonga ao ambalan'i Kristy. Ry havako ny fitiavana izay nomen'ny Tompo antsika dia ampiasao eo ambany fitarihan'ny fanahy, mifanaraka amin'ny lohahevitra antsika. Ampiasao eo ambany fitarihan'ny fanahy mba hahatonga antsika hanana fifaliana, mba hahatonga antsika hanana fiadanana eo amin'ny fampiasana izany fanomezam-pahasoavana izany. Satria rehefa tiantsika Jesoa Kristy ary tiantsika ihany koa ny hafa dia milamina ry havako ny fiainantsika koa amin'izao fiandohan'ny herinandro, ary indrindra fa maranana an'ity herinandro ity iainantsika ny lohahevitra io izany dia ny fanahy masina mitari-dalana antsika dia iainantsika ao anatin'ny fitiavana izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mivavaka ary isika. Tompo, ampitoero aty anatinay ny fanahinao masina ary mba hahatonga anay hanana fitiavana, dia fitiavana anao Jesosy Kristy ary fitiavana ny hafa ihany koa.
hoentinay manompo anao amin'ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ry havako, ny fiadanan'i Jesoa, amen.